Orange, eo anilanao. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana zapare miaraka maiky Tikoloina. ye ity no fandaharana zapare izay hitondranay anao ireo tantaram-piainan'olona maro sy ny kio andalana izay niainany tao anatin'izay ka ahafahany nanovan'izay fiainany sy ny tantaran'izay. Ya, isaky ny fandaharana ho hitanareo eto zany dia ahita tantaram-piainan'olona maromaro nareo, ahitana ny hoe inona ny lalana ny diavin'ny zareo, atratrarana ny tanjona ary inona koa ny tena hoe fivoarana teo anivon'ny Orange. Androany isika dia resaka an'izany hoe engagement izay mihoatra ny tontolon'ny serasera ny fifandraisana na ny télécommunication. Satria mantsy Orange Madagascar dia tsy hoe tambanjotra fotsiny ihany fa orinasa izay manolo-tanana manokana amin'ny fanampianan'ireo samy malagasy amin'ny alalana hetsika azo tsapahi-tanana dia izay mantsy ny idiran'ilay hoe zapare. Ka ny zapare dia fandaharana anankiray izay hitondranay anareo tantaram-piainan'olona miaina an'ireo engagement isan'andro ny tantaraintsika teo izay. Mety ahitanao tantaram-piainana, mety ahitanao lalana ny lalovana, mety ahitanao olona fa indrindrandrindra olona vonina ny anova zavatra miaraka amin'ireo varavarana misokatra hoentin'ny Orange Madagascar ao anatin'izay. Isaky ny fandaharana ianao dia ahita lehilahy, ahita vehivavy ihany koa hisedra an'ireo fanamby nefa ampiseho anao ny tokantrano any fa rehefa manana finoana anao tsy inona tsy vitan'ny tenanao io. Zava-dehibe mantsy ny miaina ary miasa eo anivona orinasa izay manohana anao ary indrindra manosika anao ny hanome ny tsara indrindra avy any aminao. Izay indrindra no mahatonga ny Orange Madagascar mampiaina ny ireto soatoavina ireto eo anivon'ny orinasa misy azy. Ao anatin'izany ny hoe say, eo ihany koa ny hoe miay ary indrindra ny hoe mandray andraikitra. Ka noho izany dia ndao hivonina daholo tsika rehetra miaraka hitsika, miaraka hifaly, mety hoe miaraka hitomany koa satria mantsy zahay efa pare. Atontsika ity fandaharana voalohany zapare ity izay iopana bebe kokoa amin'ny ataontsika hoe promesse marque employeur. Ya, ary amin'ity fandaharana ity kosa dia ahita tantara anankitelo ianareo, ahitana tantara sy ireo valeur nanosika an'ireto mpiara-miasa reto. Eo anivon'ny Orange Madagascar mantsy dia tsy hoe mpiasa fotsiny irery ihany ireo mpiara-miasa aminy fa mbola maro ny tombabidy izay omeny Orange Madagascar aminy mba ahafahan'izy ireo mivelatra na eo amin'ny sehatry ny asa na amin'ny sehatry zareo manokana. Iaraka amin'ny Michel isika izay agent parc automobile, isany koa ny Hugo Joel izay samy anatin'ny hetsika engage for change. Fa manarakaraka izany mbola misy olona telo hafa koa, tsy iza moa izany fa i Rovasoa, i Andro ary koa i Tiafoy. Ka andahora raha tsika izay Michel, chauffeur ny asany voalohany tao amin'ny Orange Madagascar. Ankehitriny, agent parc automobile no asa sahaniny ary efa andeha hisotro ronono izy. Ny taona octobre 1999 tamin'izany izy mbola antarisy hoe mitady chauffeur na mahay tsara opérationnel amina 4x4 tsofoka demande zany dia nataony test rehetra izay no nahatongavako teo. Taona 2003 no nivadika Orange ny Antarisy. Nisy fiovana teo amin'ny orinasa hiditra amina location ny location de voiture dia izay no nahatonga hoe lasa teo amin'ny resaka fikarakarana ny tomobile indray zany, resaka parc roulant, karakara mandamina ny tomobile rehetrarehetra teo amin'ny orinasa. Madamo, fa vita ve ny sakafo any? Amin'izao izy andeha hisotro ronono izao moa dia fanosahirana satria efa zatra ny ritmany izy dia hitako ohatran'ny miova ny ohatran'ny efa fahazarana dia nefany rariny koa izy hoe efa nahavita be dia be dia rariny izy mba maka aina amin'izay.
Madama, ianao za taraiky raha riva. Mialahy aloha satria ny embouteillage mety misy embouteillage be. Allô? Efa ao ambony avy ianareo zao? Ay, ao avy miaraka amin'ny antsika engage for change i Hugo sy Joël dia manokana ny fotoanany hanomezana antsika sy hankahirizana ireo ankizy marary. 17 taona no niasako tao amin'ny Orange Madagascar ary 7 taona no nidirako an-tsitrapo tao amin'ny Orange Solidarité Madagascar. Izany hoe io Engage for Change io dia plateforme anankiray irahan'ny filiale maromaro aty amin'ny zone Afrique Middle East izay misy any Madagascar. Vonoka tamin'ny 2018 no niditra ny Orange Solidarité Madagascar. Dia teo no nanomboka niditra tsikelikely. Dia ankehitriny izy zao tsika 2025. Efa nivelatra be ilay izy miaraka amin'ny groupy firenena 17 zany zao no miaraka amin'ny Orange Solidarité Madagascar. Dia misana maromaro ny Orange Engage for Change. Misy environnemental ao misy RSE. Dia ao koa zany ny santé tafiditra ao anatiny. Zay zao ny atondihana eo any androany eo amin'ny lafiny fahasalamana. Be fiahiny Rovasoa, ny soatoavina no mahatonga azy miaino sy mamaly ireo izay ilain'ny mpiara-miasa aminy. Asako nanomboka conseiller client, izany hoe efa tao anatin'ny tontolon'ilay serasera zany relation client. Be da be ny check efa azoko tao anatin'izay fifaneraserana tamin'ny client zay ankoatran'ny formation izay nomeny orinasa ahafahako manatanteraka ny asako maha-formateur ty. Dia izay rehetrarehetra izay atambatra amin'izay formation azoko afahako manatanteraka ny asa io dia izay ny apportko ngeza be entiko. Ny tena fiertéako anankiray zao tao anatin'izay asa rehetra izay rehefa mampanao formation ankoatran'ny mampianatra hoe ohatrany ahoana mivarotra, ohatrany ahoana mandray client. Dia manome ihany koa karazana hoe développement personnel. Dia ny tena fiertéako hoe les commercial formeko lasa responsable de zone izy rehefa nandeha ny fotoana tao anatin'izay fotoana nampanaovana formation zay. Mandray andraikitra tsara i Andro, mikatsaka hatrany ny fifampifandanjana ny etaetan'ny mpanjifa sy ny tombontsoan'ny Orange Madagascar izy. Zany rehefa tena tonga aty am-piasana dia tsisy avako tsy tonga dia mijery mailana nataoko mba hividiana ohatrany hoe misy zavatra retard kely na misy zavatra adiny kely. Concentré amin'ny asa foana moa zany za mety hivitan'ny zareo. D'ailleurs za matetika za moa zany efa fantatry ny ankizy rehetra hoe za tsy misakafo atoandro. Dia anatin'ny tsy sakafo atoandro mety hoe manao jeûne fa izy koa mety tena marina rehefa manao pause ny ekipako dia za tsy maintsy eo za mijery hoe inona ny zavatra ao anaty mail misy tonga avy eo resaka urgence avy tsy na tsy. Dia na ny any an-trano ary mety efa zatra an'izay zavatra izay zatra an'ilay hoe za tsy misakafo atoandro. Et surtout efa hitan'ny zareo hoe rehefa mifantoka amin'ny zavatra anankiray dia tena concentré aty am-piasana aloha za concentré aty am-piasana. Fa any an-trano koa za dia tena tsy maintsy concentré amin'ny zavatra ataoko rehetra any an-trano hoe vita soma tsara ve ny ao ahoana izy ao tsy maintsy raha mi-imposer zavatra hoe tokony fitaiko ty any an-trano dia ataoko foana izay mahavita izay zavatra izay. Saisay tsy afoy, rehefa mandray fanampahan-kevitra vaovao tsy dia mahazatra mba hamaliana ny filan'ny mpanjifa. Tonga aty am-piasana efa misy moa checklist izay efa vitako ny lavay ny amin'izay asa ho ataoko. Ny ampitso moa zany dia tonga atao am-piasana amin'izay manatanteraka an'ilay asa rehetrarehetra. Dia izany rehetrarehetra zany ezahana na indraindray raha mandreraka aza ezahana atao ampitsikitikiana amin'ny fahavononana foana. Ao amin'ny sehatry ny asa dia be ny andraikitra izay tsy maintsy zany. Ao tokantrano koa nefa ny amin'ny mahavehivavy anahy dia misy ireo adidy sy andraikitra izay tsy maintsy ho sahako koa. Dia eo no tena hoe
tena sarobidy indrindra dia ny hoe ny fahaizana mandanjalanja izay anankiroa izay mba sady afinaritra ianao aty ampiasana, ho finaritra koa ianao an-tokantrano. Ho anahy manokana izao ny na fotsiny izay hoe rehefa aty ampiasana gestion de temps anahy rehefa aty ampiasana dia tena focus asa dia vao mivoaka ery ambaravarana ery vao anaty kara fotsiny dia efa any an-tokantrano misaiko. Raha tsy hoe angamba misy zavatra exceptionnel aty ampiasana dia tsy maintsy hitadiavana vahaolana malaky dia eo no miditra fa miezaka arak'izay azoko atao dia mi-consacrer ny fotoana indray any an-trano mi-passer moment de qualité ao an-tokantrano. Dia ireny raha ny fampahafantarana anazy enina mianadamianaka ho ajantsika hatreo iny fa andray vahiny sika ho raisintsika ny mpiandraikitra ny lafiny ressources humaines sy ny eo amin'ny communication interne ny Orange Madagascar Ramatoa Anka izay niaraka amintsika izao fotoan'izao. Dahoary. Fa ny miarabany Anka dia tonga soa tanatin'ny fandaharana zapare. Miarabany maika ihany koa dia miarabany publika rehetra. Andao ho resahantsika ity lohahevitra anankiray ity ihany ka satria mety hoe izao ihany koa ry zareo ny tokantrano vao manaraka sy mahalala ary ahafantatra ny mahakasika ny ataontsika hoe promesse marque employeur. Ny marque employeur dia karazana identité anankiray ho an'ny entreprise izany hoe inona no ahafantarana hoe Orange ny Orange ka ny Orange manana ny cultureny manana ny valeurany dia izay no hitantsika tao anatin'ireny tantara ireny. Mazava tsara izay. Mino fa mazava ho anareo any an-tokantrano ihany koa. Isaorana fena ianao niaraka taminay raha tao anatin'izay dia ampandroso ny vahiny manaraka isika ampandroso an'ny vadiny Monsieur Michel indray. Ya, tonga soa Madame Josette, vadiny Monsieur Michel, tratra soa tao anatin'ny fandaharana zapare. Miarabana rehetrarehetra manatrika. Tsotra kely ilay fanontaniako satria raha ny hitantsika ary ny fianadadiana nataonay ihany koa dia hita hoe miala marainy Monsieur Michel arivariva vao mody nanao ahoana ny henanao an'izay fotoana naharitra be izay an'izay situation izay dia teo ihany koa hoe inona ny entina nanampiana azy tao anatin'izay fotoana rehetra izay. Netiko ny zavatra nataoko nandritra n'izay fotoana izay 5 taona angambany dia sady lahy aloha ny vavy satria miala maraina be izy dia ala vao tokana ny ankizy ary tsisy mahita azy weekend angambany izy vao hita ny ankizy eo dia manarak'izay nanampiana azy moa dia izaho koa niasa nandritra n'izay fotoana izay nampiana hoe fanoana izany. Mahafinaritra be rehefa maheno tantara ohatran'izany hoe mpivady vonona nefa na izany na izany ary miaraka mifampitondra na mafy na sarotra ny lalana misaotra ny fampizara ary nitorana izay tantara izay ho anay. Izao ary aloha isika dia anaraka ny vahiny manaraka indray hiaraka amintsika Andriamatoa Tsiory vadiny Madame Rovasoa indray no hiaraka amintsika eto. Andriamatoa Tsiory tonga soa. Misaotra ny maika dia miarabany mpanatrika rehetra. Ianao moa zany tena hoe raha azo atao ny akaiky indrindra dia ianao ny akaiky indrindra ny Rovasoa afaka nentina ihany koa tao anatin'ity fandaharan'ity dia ny fanontaniako dia io mpanao anatin'izay hoe amin'ny responsable formation azy eo anivon'ny Orange Madagascar inona ny mety hoe tombo ny hitanao nentiny tao anatin'izay niesan'izay ka nentiny teny amin'ny fiarahamonina na hoe eo anivon'ny tokantranonareo. Arak'ilay tantara hitantsika teo moa zany be dia be ny lalana nandehanan'ny lalovan'ny rova dia ny zavatra hita ankehitriny mahay mihaino be izy rehefa misy olona mila torohevitra tonga ao aminay. Izay zany zao ny zavatra tena hita hoe niova. Izay tokoa tsy hoe miasa fotsiny dia izay fa misy zavatra hoentina ihany koa eny anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra betsaka anao niaraka taminay ary nanaiky ihany koa namaly fanontaniana tao anatin'ity fandaharantsika ity. Misaotra maika. Avy nanaraka anireo interview voalohany isika. Ito indray kosa nefa ao anatin'ny fanadadiana faharoa. Tsinona moa izany fa mikasika ny hoe be dia be ny zavatra mety sarotra handalovana ao amin'ny resaka asa dia izay resaka fanampy izay mihitsy no andeha hojerentsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Dahory. Ny zavatra nanahirana zany
teo amin'ny fanatanterahana ny asa dia rehefa misy événement mitranga. Zany événement zany ataoko hoe zaraina roa zany. Ny événement voalohany raha sanatria misy accident zany ireo tômôbila ireo. Ary io na andro na alina raha vao misy izay zavatra izay dia tsy maintsy justifier an'izay zany ny tenako na ny chefko. Manao compte rendu, maka sary, mi-envoyer sary, indrindra raha vao hoe misy hoe corporel. Ao koa rehefa hoe misy événement mitranga, ny soirée na zavatra karakaraha société goavana. Ny fepetra raisina rehefa tonga le olana ohatran'izay dia izaho sy ny chefko zany tsy mifanalavitra mihitsy fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny organisation le mpiasa satria mpiasa aman-jato no organiser-na ny fodiana sy ny fangalana azy indraindray. Fa tsy vitan'olona iray io satria ny toerana ipetrahan'ireo ankizy ireo enregistré efa tonga aty amin'ny daholo ity mody ary anany na ty ary anany na ny raisina ty ohatran'izao. Zay no tena henjana be mi-organiser an'izay. Ary zay matetika eo amin'ny 2 jours tsika tsory ny mpanao an'iny foana. Eo. Raha vao tsy tonga aty ao anatin'izay le ankizy dia efa tsy atao ilay tsy compte ao anatin'le hoe remisage. Ary zay ny antony hoe izay sy tsory maniditra an'ilay tantoro rehefa misy événement dia izay koa manidy any amin'izay ialana farany any. Andeha ho any amin'ny befelantanantsika any amin'ny compassion Madagasikara. Dia misy ankizy maromaro eo zany miandry antsika any. Andeha hanatitra kilalao ho an'ny ankizy izay izao. Dia efa isan-taona moa izay efa mandray anjara amin'ity zavatra ity foana. Dia hizara kilalao izay ho an'ny ankizy kely. Dia hitondra fankahirezana koa ireo ray aman-dreny. Dia izay koa ny andraikitra lehibe anisan'ny ataon'ny Orange. Tsy amin'ny lafiny hoe mivarotra internet, fournisseur ana internet fa misahana kokoa amin'ny lafiny ara-tsosialy. Dia izay zao ny atondianay amin'izao any andeha hizara an'izay kilalao izay. Ny ao ambadiky le attentionné le hoe miaino mandray en compte an'le olona eo afasy raha raisiko fotsiny amin'ny asako zao rehefa mangataka any amin'ny département service hafa hoe mba hanao formation mikasika an'izao dia le attentionné miaino ahako dia manadiady dia manao analyse dia miverina aminazy rehefa avy eo miteny hoe ho atao le izy satria izao na tsy ho atao le izy satria izao. Mitenir compte zany an'le olona en face. Que ce soit en termes de hoe olona io miresaka aminao io fa tsy chef na iza fa c'est une personne zany avant d'être une mission. Voilà. Saotra an'ilay an-trano aloha compréhensif fa tantsina satria ohatrany hoe misy an'ilay appel tampoka amin'ny valo ireny fantany hoe tsy olo-kafa ilay miantsy fa fantany hoe fiasana. Iny tsy maintsy traitena satria responsable moa zany tsy maintsy mandalo aty aminay. Dia d'ailleurs marihana kely fotsiny fa misy ny ohatran'ny hoe réclamation urgente. Rehefa ohatran'ny hoe réclamation urgente tsy maintsy misy. Dia tsy maintsy fitadiavana vahaolana na week-end io na jour férié io na amin'ny andro amin'ny firiala ary raha ohatra ka tena milatsaka dia tsy maninona fa raisina foana. Fa io tsy maintsy asa ho any amin'ny chefinay no miteny anao hoe ahoana io dia izay. Fa ny ao an-trano manaiky izy. Ary saotra anazy aloha. Miara-miasa amin'ny androny dia mahafinaritra izy olona raha misy souci na problème dia izy tsy manaiky raha tsy résolu ny zavatra tsy maintsy mitady solution foana dia raha tsy vita le réclamation dia zay izy vao mijanona mihitsy. Ato anatin'ny asako dia be dia be ny projet izay tsy maintsy sahana isan'andro. Dia eo koa ireo zavatra urgent et important izay tsy maintsy henjehana koa. Izany hoe tena mila gestion de temps be ao anatin'izany
ny zavatra izay tsy maintsy angalana décision koa indrindra rehefa misy olana atrehana dia tsy maintsy mitady solution ianao rehefa tsisy solution tsy maintsy misy manapaka aingana mba hahatratrarana ny tanjona izay napetraka zany. Dia être audacieux amin'ny asako dia izay hoe masaha manandrana zavatra vaovao masaha manao hetsika mandray décision moa zany mandray décision mety ho risqué ilay izy fa rehefa mesuré tsara sy hoe nieritreretana tsara ilay izy rehefa ny mieritreretina tsara dia tena hoe mety hoe ahatonga performance tena tsara. Izy manana sens d'écoute tsara dia rehefa hitondrana situation amin'ny terrain izy dia miaraka miketrika vahaolana dia avy hatrany izy tonga dia maka initiative mijery hoe ahoana ny mahana an'izay dia manangana projet izy dia mamorona ekipa dia voangana zao misy processus vaovao napetraka dia lasa kely le fotoana hitretena le dossier raha somary lavalava izy teo aloha dia mahafinaritra be. Nafinaritra tokoa iny fanadihadiana ny jerentsika iny araka ny hitantsika rehetra tena misy qualité ary misy tena karaktera ilaina manokana mihitsy mba ahafahantsika manatrika an'ireo fanamby hitantsika amin'ny fiainana. Ka noho izany anohizantsika n'ity fandaharana ity dia hitra amina interview indray tsika amin'ireo olona izay mifanakaiky amin'ilay hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo. Tsy iza moa izany fa ny iraintsika voalohany dia Monsieur Narindra vadiny Tsiafoy. Fa miarabanao Monsieur Narindra, araka ny lazaiko teo ianao dia vadiny Tsiafoy izay hitantsika tao anaty fandaharana teo. Ahoana izany hoe miara-miaina amin'ny olona tena hoe audacieux, izany hoe olona mahasaha zany amin'ny fiainana andavanandro? Tena tsoriko aloha fa mafy kely aloha ilay izy satria sady samihafa izay no mampisy disadisa mais bon miezaka misadapy sady mianatra. Afaka tantarainao ve hoe inona no mety ho tantara kely mampiseho an'izany hoe olona mahasaha be mihitsy sy Tsiafoy? Donc hoe ohatra hoe misy projet zao hoe tampotampoka hoe nisy tany iny dia hoe ndao fidiny e tsy mijery hoe budget na inona fa aloha ndao fidiny e zany fihetsika hoe tsy mety zany aloha jerena tsara ny vola aloha fa sao dia tsy ampy na hoe mba atao amin'ny tôbila ohatr'izay. Ia, misaotra betsaka anao Monsieur Narindra nizara kely an'izay tantara izay dia manarak'izay kosa mbola hiditra amin'ny interview manaraka tsika fa ary tsy tapaka. Iverina hitafa amintsika kosa i Madame Yannick, tsy iza moa izany fa efa hitantsika teo niaraka tamin'ny Mike. Amin'ity kosa izy dia hiresaka momba ny hoe engage for change amin'ny Orange. Andao arandray anazy. Tsotra ny fanontaniana. Inona moa ny atao hoe engage for change? Inona ny tena vontoatin'izy io? Ny projet Engage for Change ho an'ny Orange dia projet anankiray izay manentana ny mpiasa rehetra ao amin'ny Orange mba handray anjara ao anatin'ny hetsika ara-tsosialy rehetra eo amin'ny Orange. Izany hoe tafiditra ao anatin'izay ny éducation, ny santé, ny environnement, ny mécénat, ny solidarité izay mikasika ny ara-tsosialy rehetra zany dia atao daholo. Dia amin'iny ny salarié zany no engagena ao anatin'ilay mouvement. Misaotra betsaka anao. Tena hoe ao anatiny ao daholo zany ny zavatra rehetra mikasika ny hoe fanampiana ny olombelona. Ia, misaotra betsaka ny Madame Yannick, misaotra antsika rehetra. Hitantsika teo inona no hoe mombamomba n'izy enina mianadahy mianaka moa izany dia andao hoe jerena inona no mety ho toy amin'ny tantarany. Inona no mety fiatrekan'ireo hetsika ataon'izy ireo tsirairay avy? Arao ny fandaharana zapary manaraka. Mino izay efa niara-ny entana taminay ianao tao anatin'ity tapany voalohany ity fa aza miala lavitra ihany koa nefa nazanona izany ny tambazotran sosialy ny Orange Madagasikara sy ny ANEDA.
dia azadiny koa fa azonareo atao ny mizara ny hevitra na ny fihetsem-ponareo ao amin'ny commentaire ihany koa ao amin'ny tambajotran sosialy foana. Dia izay no mamarana an'ity fandarana voalohany indrindra ity an'izy Zapare ka dia manome fotoana anareo amin'ny herinandro toy izao. Fa misaotra anareo aloha niaraka nanatrika anay dia isaorana ihany koa ianao tany an-trano izay tsy niala amin'izao minitra izao izay fa amin'ny herinandro raha fotoanantsika veloma e. Orange, eo anilanao.